Iaraka ivavaka tsika tompoko. Misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao noho ny amin'ity andro ity zay hiangona nyreto mpanomponao reto. Misaotra anao zay satria manana ny fotoana ny zavatra rehetra ary araka ny teninao hoe raha mivory ny zanak'Andriamanitra dia mba eko Satana. Noho izany Jesosy io, araka ny teny lazainao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa raha misy mino anao dia ny asanao no ataonay ary ianao koa efa miteny fa mahavita asa be no nataonao azy izay. Misaotra Jesosy, hoe ianao hoe roy ny démonie dia handositra anareo, misaotra anao izay manome an'izany fahefan'izany, ary ianao moa nefa ny afonao dia ilay afonao masina mandevina satria andrijanao Jehova dia Andriamanitra saro-piaro. Maniraka ny manao ny rivotra ho iraka ao ianao, ary ny lehilahy fo mpanomponao ka dia montsa mitsaninao ary doranao avokoa izany Jesosy. Ianao koa nefa miteny hoe tandro fio Egipta, ka dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, ny andidina ny asa matiny devoly rehetra, tsy misy manake reto nareo naray aza, ny devoly takoritsika rehetra, ny devoly mifetra rambelatsia, ny devoly rehetra zay mitakosikisy azy, Misaotra Jesosy, misaotra anao zay satria manana anao zay ary ny angatako aminao ny fananao masina mahery eny ilay efa nomenao anay tsirairay avy mba hitoetra ao anatin'ny fonay. Andrakotra anay hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladia, hibitsibitsika amin'ny mpanomponao tsirairay avy ary metraka ny teny koa ao anatin'ny fony, mbola mba hahafantarany Jesosy fa tranonao ity ary mpanomponao izay rehetra eto ka dia tsy misy manana anjara afa-tsy ianao sy ny fanahy masina rery ihany. Dia misaotra Jesosy malala. Amen. Ry avy malala ao amin'ny Tompo, misaotra an'Andriamanitra tsika ary miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izy ne ameny fahasoavana mampiadanana ao antsika rehetra amin'izao androany izao izay anaovantsika an'izao fitompovavahana izao. Anaja an'izany Andriamanitra lehibe zany tsika. Andriamanitra lehibe zay ny azahadino. Tsy ny olona hafa indray ianao hoe Andriamanitra reo ohatrany manahoana. Ary tsika tokony tsy salasala fa Andriamanitra lehibe sy mahery ny Andriamanitsika, ary ny fomba tsy takatry ny saina no fomba fiasan'Andriamanitra. Amin'ny voninahitra azy tsika, voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany.
Aleloia. Masina Jehova tompony maro entiky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Anoizatsika zany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zany dia andeha hovakitsika ny Salamo 100. Ny Salamo 100 no hovakitsika. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Miobio an'i Jehova ary tany rehetra, manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana, mankanesy eo any atreny amin'ny fiobiana. Aoko fantatra fa Jehova ny Andriamanitra, izy no manao antsika, ary azy isika dia olona sy ondry fiandrany, midiry eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana, ary eo amin'ny kianjany amin'ny fidirana, misaora azy, mankalaza ny anarany fa tsara Jehova, mandrakizay famindrapony ary miahatra amin'ny taranaka faramandimby faminany. Amen. Ny antema 5 no ataotsika. Antema 5. Di dunia ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, indreto ny mpanomponao mideranao, mankalaza sy manome voninahitra anao eto amin'izao toeran'izao. Manome voninahitra anao satria Andriamanitra ambonin'ny Andriamanitra rehetra ianao. Andriamanitra lehibe mitantana amin'ny fiainanay sy mampisy anay ianao, ary ny zavatra rehetra dia anao avokoa. Ndreto izay tonga amin'izao maraina izao, misaotra anao ary mankasitraka manantitra ny saotra zany hoeo aminao Jesosy. Misaotra anao izay satria nomenao fofinaina mahavelona, mbola afaka mirery ary amin'ny ankehitriny mbola afaka miaraka mivavaka sy manondrika ny lohanay, miaraka midera eto aminao zahay. Misaotra Jesosy. Inona moa izay raha ianao izay any amin'ny lanitra ny lanitra no mitoetra, fa izay ety amin'ny fitoeran-tongotrao, fa ianao ilay Andriamanitra ambony fa mijery ilay ety ambany. Misaotra Jesosy, tsy takatry ny sainay izany, na dia olombelona azy izay, fa misaotra ny fanahinao masina kosa, ilay Andriamanitra mitoetra ao anatinay tsirairay avy ao anatin'ny fonay, mitaridalana amin'izay rehetra tanterahana ary manilitsainanay ary manitsy koa amin'ny fombanay rehetra. Midera anao izay, mankasitraka anao izay, ary mba mingavy anao izay Jesosy, na dia olombelona tsotsotra azy. No mbola mba azahoanay miaraka maneho zany fiderana zany, zany fomba fanomezanay voninahitra zany, na dia tsy tahaka ny Anjely azy. Ho ianao hoe mirondrona tahaka ny ranobe, kanefa izay tsy mahay an'izany. Mikotrokotroka tahaka ny kotro-baratra, tsy mahay an'izany izay Jesosy. Ny miondrika no hainay,
mandoalika ao anatin'ny fonay ary manandratra ny teninay manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Alohan'ny andrenesantsika sady ny sitrapon'Andriamanitra sady ny teniny rahateo dia ataontsika ny rafa 700 izay efa mahazatra antsika. Ary aza atao mahazatra anao fotsiny zany. Aza tonga eto tsika dia mieritreritra hoe mba hiazakazaka eny olona indray alohandroany. Eny vaovao, tsy zany ny zava-dehibe. Ny fahatongavanao eo ka mihira dia vavaka. Famporisiana tsika, fahaizantsika mahalala fa zany Andriamanitra zany mametraka ny fanany ato anatintsika mba azahoantsika tena mifantoka amin'ny sitrapony sy ny teniny. Ny fanahy mpanazava miandrandranao zahay. Ny teny voalohany sy faharoany ataontsika eo pitsanganana avy hatrany anarantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Eto amin'ity toerana ity ianao Jesosy, raha vao niditra teto izay dia ianao no nitsenanay. Tonga hatray ny fotoana hamanginao anay araka ny fombanao ho fampianarana, ho fanitsiana ny diso ary dia ho fibebahana indrindra satria mbola ao anatin'ny taona farany fibebahana ankehitriny. Koa mitenena indray Jehova fa miaino izay mpanomponao misy saotra tompo. Amen. Petraka isika. Dia ho ampitongana amintsika ny riavana, ny fahasoavana, mpiadanan'ilay Jesosy Kristy, tompo sy mpamonjy atsika. Dia faly miarabanareo tany nanandrano ary mitondra ny arabanareo koa ny zanakareo rehetra any ampitan-dranomasina any amin'ny alalako amin'izao fandalovana eto izao. Dia efa fantatrareo moa zany fandalovana zany fa noho ny fanaminy fiangonana lehibe zany dia zavatra tsara loatra no miaraka amin'ny faly Andriamanitra amin'izany. Kanefa kosa raha fiderana tsy misy firaisana amin'Andriamanitra, raha fiderana tsy misy fanetretena, raha fiderana tsy misy fifamelan-keloka dia mandalo ihany zany, fa ivelany fotsiny ihany zany fa mbola lavitra an'Andriamanitra ny fotsika androany. Amerina kely amin'ny afatry Jesosy amintsika mba hahafahantsika mandroso ary ahafahantsika tena mifaly tokoa raha mivoaka eto androany ny amin'izany hoe lalana vaovao no hitondranantsika amin'izao statut d'église zao,
kanefa koa lalana vaovao andraisan'ny tsirairay avy ny andraikitra tena maizy azy, ny andraikitra feno ary mampatonga ny tsirairay ho tompona andraikitra fa tsy ny brofoibe tsony na idada tsony na ny fiangonana rehetra tsony no akantony, fa izay fiangonana tompona andraikitra misy amin'ny korontana, izany no akantony, izany no gadraina ny pastera, izany no gadraina ny toniany sy ny mpivavaka rehetra hoa mihidy zany fiangonana zany, na ray na roa na telo na folo ny fiangonana manao an'izany izany ihany ny mihidy, fa ny fiangonana tsy mihidy intsony. Dikan'izany dia zao andray andraikitra feno isaky ny fitandremana mba hifampitsinjo, mba hifandefitra, mba hitondra ny vahoaka tsara araky ny sitrapon'Andriamanitra, mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Izay ny fampidirana, izay no arahaba hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Ny tenin'Andriamanitra ampieritrretana antsika dia ny mpitoroteny fahatelo. Ny mpitoroteny fahatelo dia efa haitsika tsinjery ny Petera voalohany toko fahadimy, Petera voalohany toko fahadimy, ny andininy fahavalo sy ny fahasivy amin'ny tapany voalohany. Zay ny feny fa tsy tsika amin'ny mamety azy. Petera mpitoroteny fahatelo andininy voalohany dia mitsambikina amin'ny fahafito sy ny fahavalo, miaraka mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zavatra rehetra samy manana ny fotoana avy, ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra aty ambanin'ny lanitra. Sambikina amin'ny fahafito. Ao ny andro andriarana, ary ao ny andro anjairana. Ao ny andro anginana, ary ao ny andro itenenana. Ao ny andro itiavana, ary ao ny andro ankahalana. Ao ny andro iadiny, ary ao ny andro iavanana. Zany ny tenin'Andriamanitra. Ary ampininy ny faha 12 ny zavatra rehetra samy nataony mendrika amin'ny fotoany avy, ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony, kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Petera voalohany toko fahadimy andininy fahavalo sy ny fahasivy tapany voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandendeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahanareo rehetra eran'izao tontolo izao. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana, asanareo raha matsiaro faly foana ny an-trano any mieritreritra n'izany hoe nahazo statut d'église, fa raha ohatran'ireo brofoibe ireo na ho an'izay olona tena nikarakara sy tao anatin'ny fony sy ny sainy mihitsy ary mahafantatra ny alehibeny zany zavatra zany dia angamba raha teo amin'ny fiainana ary anofo angamba dia ny hoe ny fampakaram-bady ny tena fifaliana lehibe indrindra, fa raha amin'ny fiainana ara-panahy kosa dia ny fahazahoana zany statut d'église zany ny zavatra tena lehibe indrindra, satria trano anankiray lehibe, satria fiangonana anankiray lehibe iarahan'ny milo, iarahan'ny mpianatra ny tompo midera sy mankalaza ary manao ny asany amin'ny fahalalahana, tsy amin'ny tahotra, tsy amin'ny rovotra,
ahafahany teny amin'ny fahamarinana rehetra satria efa nomena fahefana amin'izany izy edy na dia mananatra aza hatramin'ny fitondram-panjakana raha ohatra ka ilainy zany akoatrany hoe fitiavana mivavaka ho an'izy ireny. Tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra araka ny teniko teo hoe tsy feno izany fifaliana izany raha mbola tsy mahatsiaro tsika ny tenin'i Jesosy tamin'ity taona ity. Taonany ninona moa ty taona teo izy? Taonany fibebahana farany. Taonany fibebahana farany. Ary amin'izao andro ny statut d'église zao, raha tsy vita fibebahana, raha tsy vita fifamelan-keloka, isika fiangonana tsy ho tanteraka ny fifalian'i Jesosy. Ary tao anatin'izany fibebahana zany moa, inona ny tena lehibe indrindra ny tenenina tamin'izany? Inona ozy? Inona le hibebahana farany io? Ary toa tsisy mitenina nareo sy tadidinareo ve? Fibebahana farany amin'ny fahotana fa nisy voatsindry tao. Ny farany fibebahana farany dia ny farany. Ka raha tsy fantatsika raha le hibebahana ary inona moa zany ny bebahana tao? Mibebaka tamin'ny ratsy rehetra, fa nisy anankiray tena lehibe tao, le tenenin'Andriamanitra hoe zay no anisan'ny fototry ny ratsy rehetra hatramin'ny amintsika izay kristianina manaraka ny tompo. Oka tsy ho tenenina aminareo kory zany na ho re momba anareo kory. Inona l'izy? Taovy mafimafy ahoana ny tsatsika e? Fijangajangana ny tenenin'ny tompo mafy tamin'iny zany nampiorokoditra antsika rehetra hoe izy namono tsy nandeha tamin'izany angamba, ary ahoana ny fiala amin'izany. Ary zany fijangajangana zany apetrako aminareo foana zany tsika mpiandry daholo, ary izay nge mianatra aminareo any ampitan-dranomasina any. Zany raha tsy tebahana masom-bahoaka zany tsy miala. Fa na iza mandeha amin'izany lalana izany, na fijangajangana ara-nofo na fijangajangana ara-panahy, zay tena tsy tian'Andriamanitra satria mitovy ihany, satria fandrafiana aminy zany. Tsy maintsy tebahana ao masom-bahoaka zany ary tsy maintsy hijoroana vavolombelona. Fa raha ohatra ka mipetraka mangingina any fotsiny zany ka atao hoe ataoko ho anasy Andriamanitra ny anahy, laza aminao afa-tsy afaka io. Rehefa miverina indray ianao rapitso mbola ho tonga ihany indray ny fakapanahy, mbola lavo ihany ianao satria izy ianao hoe ka tsy mbola misy nafantatra aloha izy fizaha ihany, tsy maninona raha miverina kely eo aho. Fa tsy ataony ny devoly ho tafavoakitsika ry havana, na inona ezaka ataontsika, rehefa tsy vita fijoroana vavolombelona zany ka voatebaka. Ary rehefa voatebaka zany, tsy izany tebahana satria nanao an'izany aho, fa le devoly tato anatiko zay mampatonga hijangajanga, zay mampatonga ny saiko voasarona ka tsy mahafantatra ny zavatra masina sy ny tsy masina intsony, zay tsy malala henatra intsony, izay ny tebahana ato amiko. Fa tsy le pastera dody amin'ny mahapastera dody any, fa nidirany ny faharatsiana ka de tenenina mihitsy ary zay nataon'ny Paoly apôstôly hoe tena ratsy ny ahy taloha e, tena mpaniantsika ny kristianina ny ahy taloha e, eny tompoko taloha zany, fa ankehitriny efa tsy zany intsony. Te hampiverina antsika amin'izany ary havana, tsisy dikan'izao statut d'église zao ahy. Raha mbola miaroaro amin'izany tsika, raha mbola mipetraka ao anatin'ny fihetsaram-belatsia amin'izany tsika, zay mampatonga ny Petera miteny teo hoe mahonona tena miampena, fa ny devoly fahavalinareo mandehandeha tahaka ny liona mierina. Zay fijangajangana ohatran'ny efa goragory izy zao, ohatran'ny hoe efa faly be indray zao ny fifaliana zao dia mahazo statut d'église. Dia ny sasany ary ao anatin'izany statut d'église zany dia manao arosage dia miverina amin'ilay fijangajangana taloha indray, manao arosage. Zany zavatra zany ve dia heverintsika mampafaly an'ny tombo ve zany? Lasa goragora ny fiainantsika amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, ohatrany tsy misy efentsony amin'ny olona rehetra, tsy misy tahotra, tsy misy henatra, fa mandeha samy hitany olona rehetra zany.
ry havana tao iverina zay nitsangatsangara-panahy zay nitsangatsangara-ny lofo a tsy misy manao ny marina ny olona na iray ara hozy Jesosy fa raha vao miposaka ny masoandro a samy manota avokoa izy rehetra tsika zany mbola andro farany androany eritrereto tsara fa 2 volana sy herinandro sisa dia tapotra ny taona tena misy ene andrasan'Andriamanitra amintsika reo olona angamba mbola tsy maty ny sasany tamintsika hoe ranona zao tena mbola le mpanota be mihitsy le ohatran'izao tsy mbola mety maty ny zalahy fa reny ihany izy ay zany tsy misy efeny zany la hoe mivavaka fa fibebahana farany ty fa rehefa tonga ny en'ny fotoana araka ny tenin'Andriamanitra na dia hitady an'i Jehovah antsika tsy mety tsony impossible tapaka tsy miaino izy tsy manokatra ny sofiny tsony izy taranoatra ka na mbola tsy maty arytsika amin'izao fotoana izao a tsy hisy famelan-keloka azy tsika intsony fa efa nihidy ny fon'i Jesosy misy fetrany riavana zany ny tenin'i Jesosy misy fetrany ny fotoana izay amin'nyrako fo aminareo izy izy mampieritreritra antsika amin'izany a andao hiavana andao a hiaraka amin'Andriamanitra andao hifona amin'izay rehetra nanao an'izany zavatra rehetra amin'ny maha-olom-bohositra antsika amin'izao fahazona ny statut d'église zao za zay olom-bohositra ve nanome voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny asa nataoko amin'ny asa nentsoan'Andriamanitra amin'ny maha-olom-bohositra ao anatin'ny tokantranoko nisy nampiavaka ve sa tsy nisy nampiavaka ny zanakitsika tsy maninone raha ohatra ka mbola tsy resy lahatra satria manana fotoana ny zavatra rehetra fa ianao zay nanolo tena ho an'ny tompo tena tafatombona tokoa ve teo amin'Andriamanitra nanao ana ny fitondran-tena antsika averina foana zany satria efa farany taona zao nanao ana ny fomba fitafitsika nanao ana ny fomba fifinanantsika zavatra na ny fisotrotsika na ny zavatra jerevantsika na ny zavatra enonony masotsika sao de mba natafotohina ny anankireo re madinika kely reo hoy Jesosy ao amin'ny Matio any ary na iza no mahatafotohina na iray azy amin'ireo madinika mino ahy eo dia tsara ho azy ozy Jesosy raha matorana vato fikosoam-bary ny lohany ary tsipy any anaty rano izy mahafantatra hoe molo kristianina ny dikan'izany raha natafotohiny ka nampiverin-dalana ny ray amin'ireo maty ny fifaliantsika maty ny fibebahantsika maty ny zavatra nataontsika na tsy napoizina kory ara fa tafotohina ny olona tsika nieritreritra hoe tsy na zany kanefa tafotohina ny olona efa eo mivozonao ny vato fikotsoam-bary ary Jesosy efa vonona ny nipy anao any anatin'ny ranomasina satria tafotohina ny madinika mino azy ry voahositr'Andriamanitra najoro vavolombelona tamin'izany ve ianao mandry ry havana tena mifona aminareo ary dia mifona koa amin'izay rehetra niaraka tany raha namonjy consécration ny mpitandrina izay atao avontovoro nature nafinaritra ny fety vita somatsara ny consécration niditra teo amin'ny sakafo izay za moa azo atao hoe vahiny tsy vahiny ihany amin'ny fiarahana amin'ny dada rehefa ohatra ny reny tonga teo dia rehefa ny sakafo zay dia tsara ny sakafo dia tampotampoka teo a hitako nisy divay tonga teo amin'ny latabatra dia tonga dia efa voazaran'ilay olona ohatran'izao tao anatin'ny vera teo dia tsy niteny moa satria raha fa miaraka amin'ny dada moa hitanareo andro fa izy mahazo baiko avy amin'i Jesosy izy hoe mihinana an'ity ianao mihinana izy na ohatran'izany tsy afaka niteny azy zany hoe inona io izy dada hoe mamy io le rosa tsy mamy dia izy hoe fantatro fa mamy be io ay tsy azoko haniny izany fa ratsy ny diabeta amin'io dia nisotro zay nisotro ary ny tena nahavariana ary
misy mpitandrina iraka anankiray ato amintsika koa izay mipetraka taria amin'ny latabatra talohana italia hasana efa nisy nahitana tsy fantatro fa dia tonga izy dia mitondra ny verany koa izy dia nandraraka teo amin'ilay latabatra izy nandraraka dia lasa izy ny verina tao izy dia nisotrony taniny azy dia ozy aho tamin'ny dada hoe dada tsy azo atao zao nataontsika izao tsy tokony niakatra teto akory iny zavatra iny fa naninona iny niakatra teto ozy izy dada hoe tsy azo natao zao dia mifona riava hitanareo rehetra le tavoangy nitsangana teo azana itsavanyjery ohatran'izao ay fitaratra koa eo ambadika eo ka nyrefy le tenyle fitaratra dolo ny zavatra teo ambony latabatra teo hitan'ny olona rehetra tany tsy maintsy mibebaka e tsy maintsy mifona e tsy maintsy resana e ary rehefa nody zay dada nentin'ny olona manokana tanatin'ny tomobila tany aho izay fanaraka ny dada sisy tao anatin'ny tomobila nyteny taminy aho hoe ory zalahy atao farany irahanareo amin'ny dada ka mahita n'izao zavatra zao fa tsy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zao ary fanaovana tsinitsinina ny fampianarana ny fototry ny FPVM impirimpiry tsika rehefa manao dinidinika ny iraka anontanio ny mpiomana sy ny mpiandry raha ohatra ka mbola misotro labiera izy na misotro divay tonga avy any dia adaboy ararao tsy mila tokanana zany tsy mila fibebahana zany ahoanantsika no afaka manao an'izany za tsy mandaha mihitsy raha etsara vely atsika ka hiboboka any an-trano any dramamo any e ataovy anjaranao sy ny tompo zany fa jereo fotsiny fa raha matafitohina olona zany ny riavana any ambanin'ny ranomasina ianao miaraka amin'ny vato ao mivozonao ary Jesosy tsy hamahanao otsony fa tafitohina ny madinika raha miteny amintsika amin'izany tiako ampahafantarana antsika fa tsy mahamenatra ny mijoro vavolombelona rehefa anao hoe tsy hanao an'izany tsony zay ary zay teo ny voaty fa tsy hanao an'izany tsony ny mpanaraka ny dada ny teny tsy hiakatra amin'izay latabatra dada tsony ny zavatra tsy masina na inona ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia rehefa mitantaran'izany dia teo moa ny iraka ny Elinina tao an-trano satria efa niandry anay tao izy dia ozy izy hoe zao ny teneniko amin'lahy ozy mpiana fa fahita-po moa dia miteny an'izany pastera vonjy ozy fantatrareo pastera vonjy le mpihiran'le hoe taloha misotro labiera le ambony tambosy ny sisy iny zao fa pastera fa tsy misotro labiera tsony iny le solodam-paritany ina moa iny dada mialatsiny manonona olona avoy any ambony sy ny sisany izy rehefa mpiandry izy dia tsy misotro labiera tsony izy nanda ary hitan'ny olona fa nanda foana izy tena ny laviny tokoa ary rehefa nisy zavatra nampikarakarain'olona azy fianakaviana ray dia tena faly tanteraka mihitsy ilay fianakaviana faly tsy nisy ohatran'izany tena tsy nampoizinay fa navita zavatra ohatran'izao ianao vita le seremonia vita ny sakafo vita ny zavatra rehetra tena nafinaritra faly fa rehefa vita zany rehetra zany dia zao ny tenenin'izy mivady le tompotrano hoe fa izao mba hatanteraka ny fifalianay anao fanomezana anao zay ity misy labiera aleo mba irahantsika misotro mba ho tanteraka ny fifalianay nandaha mafy izy tsy misotro an'io tsony fa efa mivoady tamin'ny tompo afa tsy hisotro an'io tsony nakely malahelo aneny fonay pastery zavatra kely fotsiny zavatra androany fotsiny maninona raha ohatra ka kely fotsiny ny ataonao na inanao na tsy andao ary ty tonga dia farariko za tsy anao mihitsy ozy izy kely fotsiny ma pastery dia zao nytenenin'ny pastera vonjy hoe noho ny amin'ny fangatahanareo ary dia zao ihinana isotro hafa zao mba 1 centimetre ihany dia nalefo le 1 centimetre dia nisotro izy dia faly le olona misaotra anao fa nanome voninahitra anay ianao dia tohizo ny fanomponao Andriamanitra mitsofony rano vita zay naorina ny entana rehetra naorina ny seza sy ny sisiny nampiakarina ambony tomobila ary rehefa izy nampiakatra n'le seza satria le seza hony misy tsy fantatro ngamba le lamosy iny ngamba misy hazo
azo lehibe ao anatiny iny. Dia rehefa nampiakarina tany ambony tômôbilina iny a, dia tonga avy any dia nilatsaka le hazo lehibe tao amin'ilay seza, tonga dia eto amin'ny vatan'orona eto, tonga dia miporitra ohatran'izao ny raha, tonga dia niakarapoka tamin'ny tany. Jesosy, fa nanao inona dia inona loatra ny ratsy nataoko, fa nanompo anao androany nidevoany zao zavatra zao, tsy manaiky mihitsy ahy Jesosy aho, inona no nataoko, inona no nataoko. Rehefa tonga tany an-trano, vao nivangin'ny tompo tamin'ny alina, zany vao nanehoan'ny tompo ny heviny ahy, nataony nanonofy izy, nentiny tany aminao akanjo masina, nentiny tany amin'ny toerana anelakelan-trano, ary rehefa tonga tany izy a, dia tsy fantatra nisy zavatra naninona, dia mipitika tamin'ny akanjo fotsiny teto a, nisy zavatra kely mipitika, ary rehefa nijerena izy a, dia tena maloto, ary rehefa nifofoniny a, dia tena fofona maloto. Tezitra izy, ahoana koa azy zany? Seho taminy amin'izay Jesosy, ahoana io akanjonao izy io? Foto tsara madio ny akanjonao rehetra. Eny tompoko, ary ino ny zavatra kely teo io? Nisy mipitika io, pitika kely dia kely. Efa nifofononao ny fofony, tena efa nifofoniko fa le tena le maloto ratsy be mihitsy io. Noho io dia maimbo ianao eo anatrehako, ary tsy maintsy misasy ianao, ary fantatrao fa nampalahelo anahy nataonao tamin'ny isotronao a ny labiera 1 santimetatra. Bebaka ho aho, tonga saina, miverina manaraka amin'ny tompo indray, zay vao nigogogogo ny tomany, fa misaotra an'Andriamanitra fa rehefa nikapohany teo, vaky mihitsy ny tolan'ny orony tao a, mbola namitra fo ny tompo. Fa itsika anie mbola tsy niaran'izany e, itsika anie mbola tsy nikapohany e, itsika anie mbola tsy nataony inona e, andao hiazakazaka ifony, andao hiazakazaka hibebaka any aminy e, mifona Jesosy a, reto ny nataonay a, tamin'ny vady, tamin'ny zanaka, tamin'ny fiarahamonina, tamin'ny trosa natao, mbola nametsifetsy olona zay, nefa mivavaka eto zay isanandro a, kay ny devoly Jesosy a, ay efa mitsangana manameloka anay foany reo isanandro, tsy ho tafiditra any amin'ny lanitra ny na dia statut d'église ary, ny eglizy manana ny statut fa ny fanahanao a any ivelany any amin'ny devoly sy ny satana. Tandrina antsika amin'izany, ary ny anankiray a apetrako tsara amintsika, ananantsika fifaliana dia zao. Rehefa tsy nanototsika amin'ilay hotaratsy, zay ny tiako resahana, tsy nijangajanga ranofo, mety misy na vitan'izany, tsy nijangajanga ra-panahy, mety misy na vitan'izany. Tamin'ny fitondran-tena isan-karazany, nisy zany, kanefa kosa teo amin'ny hevitra samihafa, sy ny fomba fijery tao anatin'ny fiangonana, na tamin'ny fisehoana tao anatin'ny tokantrano, dia misy mihevitra fa manana ny marina, misy mitopy-teny fatratra amin'ny zavatra ataony, anika tsy azo itsy, anika amin'ny tanany azy, anika tsy misy fandeferana, anika tsy misy fifamelan-keloka, anika samy manao amin'izay saim-pantany ahy, mandeha amin'izay tsy mijery ny vokatra zany eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, eo amin'ny ondro entina, eo amin'ny fiantraikany zany amin'ny manodidina rehetra. Androany ry havana, mbola andro lehibe androany, na inona mampiembotra ny vahoaka an'Andriamanitra, na inona mampatonga azy isento ny fony, mampatonga azy alahelo ny fony, satria tsy tafaray amin'ilay Andriamanitra izy, araka izay azy no ny zavatra nataontsika androany. Andao ifandefitra, andao hajanona ny ady, andao hajanona ny korontana kely, mba tsy hisy tsony teny tsy voahevitra, fa rehefa tsy mifankatimony olona maninona, raha fa misy fihetsika ataony ara dia zao indray nefa nataony, na tsy zany ara no anatin'ny sain'ilay olona, mba mihetsika kely makaty izy na mijery, zay dia efa nangarika indray izy, mba miondritra kely izy, zay dia efa mifitombenany mihitsy ny natodiny aty aminahy, mba manao kely, tsisy marina tsony, ary ataony devoly tsy mahita na inona mihitsy tsika, rehefa tsy madio fo eo anasian'Andriamanitra, fa amboarany fotsika sy ny saitsika mba ho tafasaraka, satria devoly a dia tsy manana zavatra atao afa-tsy ny maninona, afa-tsy ny manakorontana, afa-tsy ny mamono, afa-tsy ny mandrava, ary ny farany a dia mitondra antsika any amin'ny afo be. Ry havana, amin'izao fifaliana lehibe zao, raha misy ratra omponao mifamelah,
raha nandratra olona ianao mandehana amin'ny fampifona ary raha misy zavatra nalainao akeriny an'olona mandana miverina aminy a Jesosy. Zany no tiany Jesosy ho fanatitra tsara indrindra amin'izao andro lehibe izao, amin'izao andro fifaliana izao. Inona ny tsara indrindra eo aminao, inona ny lafo vidiny indrindra eo aminao, inona ny tehirizinao tao anatin'ny fonao ka tsy sahanao ny fampizarana tamin'izan'izy fa tianao giazana ho anao rery androany amin'izao andro lehibe izao. Fa ao zany, fa ao ny tenanao, atolory an'ny tompo zany. Fa raha voatolotra ao zany, Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino a ny asa fikelezanareo rehetra aina ary ambony ny zavatra rehetra miavany ianareo a amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Hoy ny apôstôly Paoly, izay niafatra tiako ampitaina amin'ny FPVM rehetra maneran-tany izay manatrika n'izao fotoana izao androany, mba ho fety tokoa ny ataontsika amin'ny heriny androany manerana n'izao tontolo izao, ary mba ho tsarovantsika rehefa tonga ao fa androany raha ny bebaka marintsika dia namela heloka antsika Jesosy ary tena hifaly mba ho voninahitra Andriamanitra ny fiainantsika. Ho an'Andriamanitra lehibe ny voninahitra. Amen. Ary farany driavana satria mandalo mony fotoana dia manao filomanareo sahady indray ny tenako a, tsy maintsy amonjy ny anay any ampitan-dranomasina ny 28 sy 29 ny anay ny fety lehibe ny 28 ny fionamben'ny tanora rehetra manerana ny Fransa Europa tanterahana ao Paris zany ary ny 29 kosa iarahana amin'le fety miaraka aminareo ka na dia tao ary ny hoe hiaraka aminareo aty ny aniko mba miandry ka dia zao n'izy samy mifaly manomboka androantsika, samy mifaly amin'ny herin'ny androantsika ary samy mifaly koa fa iona mandrakizay ny an-danitra any rehefa tonga ny fotoana. Ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra. Amen. Olombelontsika ro volana sisa nomena antsika amin'izany fibebahana faran'izany. Mazava ny tenin'Andriamanitra fa fantsina hitondrana azy ihany mpanompo tsirairay avy. Raha angataka famelan-keloka tsika, ianao mihitsy ny mangatahana ianao. Asa miandry ny mpitarika fotsiny. Asa miandry. Za manana ny ahy, ianao manana ny ianao. Dia hitoraka amin'ny tompontsika. Eo am-pitsanganana no hiverenantsika tahaka ny zazakely eo anaten'Andriamanitra. Ataovy tahaka ny zazakely tsy maninninitsika. Tompo vainy foko. Izay ny rahantsika. Afantarantsika fa izany Andriamanitra zany ngeza be, lehibe, ary tsika dia kely, ary ila tsy hita tahaka ny zazakory azy, fa mbola kely noho ny zazakely azy. Fa ho tanterahantsika zany ny hira faha 2:400 ny andiny voalohany sy ny faharoa ny ataontsika dia hitoraka amin'Andriamanitra tsika. Miaraka mitsangana ny fiangonana.
Jesosy io nambara taminay ny adalanay, ny faran'izay tsy tianao indrindra nanomboka tamin'ny voalohany volana janoara ary votapitra sady zany. Misaotranao nefa ny mpanomponao fa mbola nahareny teninao, ary mino zay fa izay FPVM rehetra n'aiza n'aiza misy anay amin'izao fotoana zay ibebahana eto zao, amin'izao fotoana iondrena eto zao, mino zay Jesosy, tsy roa ane na telo fa FPVM maneran-tany no mahafantatra an'izany androany. Nafantatra ny otanay zahay, nomeno fifaliany zahay any nazahoanay izay kadô lehibe indrindra efa mba nieritreretiny ty fiangonany ty, fa mba mitaky aminay kosa ianao Jesosy. Efa nisy lelanao ve ny fahazarana, efa nilanao ve ny fahotanao zay tena tsy tiany Jesosy indrindra, lay maso mivilambilana, lay vava pentsipentsina, lay saina manendritendry foana ny zavatra tsy tokony ho tendrena, ny fihetsika mampanao zany rehetra zany Jesosy io nampiasai ny divoly aminay tsirairay avy mba ahazahoana mandanao, ary ny zavatra kely fotsiny ihany no ahazahoany anay. Mifona aminao zay Jesosy, mivalo aminao zay amin'izao andro efa faraparan'izao tamin'izay tondro zotra nomenao tamin'ity taona ity, ka nomenao andray aman-dreny dada randray natoandro mba ahazahoanay manaraka ny fitsipika ao satria mpanomponao io. Misaotra Jesosy, mandoatra ny fahotana eo anatrehanao zahay, azay rehetra tsy mendrika taty anatinay Jesosy fa fao amin'ilay goma-pitiavanao. Isory zany mba tsy ho eo aminay, ka izay tsirairay avy dia samy hanombotra ny ao anatin'ny fonay, tsy hijanona akory zany, tsy hametraka trasina de kely akory azy zany, ary tsy metraka anjara seza ho an'ny devoly eo, fa didina efa niala zany Jesosy, ary miondrika izay eo amin'ny faladianao, aza tao fantatra ao akory zany Jesosy. Saromy amin'ilay rahasoanao teo Kalvari zahay, izay efa nalatsaka ao ka hanadiovanao anay rehetra, n'aiza misy anay rehetra. Anisan'izany ty fiangonana FPVM ty manerana an'izao tontolo izao, manana mpanompo be dehibe ianao, manerana ny ty nosinay ty hatrany amin'ny farany ambany kely indrindra, manana an'izany ianao. Mba jereo ary zay Jesosy. Fantatray anefa ianao no miteny fa raha misy ray mibebaka ety an-tany dia fifaliana lehibe any an-danitra. Mbola tsy takatra ny sainay zany satria zasa kely zay, fa amin'ny androandroany zay naharianisanay ny teninao Jesosy, ataovy lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe zay amin'ny finoananao, amin'ny fitiavananao, amin'ny fiarahana mibaikonao, ary anaraka ny didinao, hijanona amin'izay rehetra mampitomany ianao, fa ianao Jesosy Kristy tompo kosa lay mpamela heliko anay, isaoranay zany. Ianao manko Jesosy nefa nyteny hoe noho ny amin'ny anarako masina dia mamela ny helokareo. Misaotra Jesosy, tsy hainay zany, teny tsy fantatra ny sainay zany, tsy fantatray zany satria famindram-po lehibe avy aminao. Ny fonao mahitsy Jesosy no mamela ny helokay, ny fonao. Misaotra anao zay, ndreto ary mpanomponao FPVM rehetra, nomeno fifaliana no mahafiangonana lehibe hoentinay zany, ary entinay hitorena ny fitiavanao, hiverenanay amin'ny zay mitiavanao anay zany Jesosy, hiverenanay amin'ny voalohany. Lay finoana efa nentin'ny FPVM miverina amin'izany zay. Misaotra Jesosy, ndreto ary ny mpanomponao
mpanompo efa voavelany eloko nomeno famelan-keliko dia sahanay Jesosy no miteny ilay irany mpanao salamo hoe sambatra ny olona izay voavelany tsy voasarona amin'ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehova eliko ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra raitsy to mpanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanany rahatokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Viertsinina, nijaly raha napaka Pônto Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty analevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, perakana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kavanan'Andriamanitra raitsy toa, avy any neviny tsara mivelona sy maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina mahinandrany zao dolo zao, nanonan'olona famelan-keliko, fitsangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ira fifoazana fa 1:12 ny foko no mifaly ny andiny voalohany ihany no ataontsika voa mamarina amin'izao tapany voalohany zao isika. Ny foko no mifaly. Ny foko no mifaly fanafo natane ho an'Andriamanitra irery. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, entiky ny voninahiny tany rehetra. Dia ho tanteraka amintsika tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, miaraba ny Ray aman-dreny Dada, miaraba koa ny pasteur Dody avy any ampitan-dranomasina, tonga miaraka amintsika eto amin'izao fety lehibe, andro lehibe tsy misy toa azy ho an'ny zahoantsika ny statut d'église mirary soa ho an'ny fiangonana FPVM rehetra any ampitan-dranomasina, mba tena hanao fety tokoa ary tena fifaliana ho an'ny zanaky ny FPVM rehetra izany statut d'église zany ary dia misaotra anazy nandefa nao taty pasteur miaraka mifaly tamin'ny entité rehetrarehetra, miaraka mifaly taminay makasitraka indrindra ity hafanay mafy be zany sady ho any ampitan-dranomasina amin'izany fiarahana mifaly izany. Dia makasitraka koa ny Ray aman-dreny izay fantatsika amin'ny fiantsoana hoe Dadato Maurice izay nitarika ny fotoana tamintsika teo, dia omba anazy mandrakariva ireo ane izy telo mirahalahy mianaka ny tompo amin'ny fiazakazahana eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Mialohan'ny amakitsika an'ireto manana tsingeritaona maro samihafa ireto dia misy filazana ity, filazana maika mba miangavy mba hivoaka ilay SMK Andavamamba fa miandry maika. Misaotra tompoko. Ireto indray ireo mpanompon'Andriamanitra izay manana tsingeritaona androany, misy 7 mianadahy mianaka izy ireo. Dia Andriamatoa sy Ramatoa isany, pasteur n'Andrianatoandro Jacques tamin'ny 20 Oktobra, pasteur n'Andriamanaliniaina Bruno, Andria Miaza Mbintso fifaliana 12 taona, Ranirina Raromanana Louise, Randria Narvelo Felana, Randria Mahandry Lalaim-panomezana,
Rasoa Manantany sy Razafy Alimanga fa 5 taona ny mariazy. Rahary Malala Norosoa Bakoly Manambala Andrianaly Artso. Razaka Malala Sarbidy Stella. Randrianary Jaune Fitahina Yarlala. Razafindranay Voantso Nilaina. Rakotro Malala Andrianirina Fahasoavana. Rabeony Andrianay Mahaleo Farala sy Rasoa Zanamianina Norosoa. Randria Mialy Finoana ary Randrianary Soa Tefitina. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny kado tsara indrindra omeny tompo anareo tsirairay avy androany na nanoratra anarana na ntsina noratra anarana dia ny ao amin'ny Samuel voalohany 5:20 ny andininy fahaenina. Samuel voalohany 5:20 ny andininy fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izao no lazainareo aminy tsarantitra ianao fiadanana neo anao ary fiadanana ho amin'ny ankonanao ary fiadanana ho amin'izay anananao rehetra. Ndaontsika hitsangana nivavaka ho an'ireo rehetra manana tsingerin-taona. Tsy mitratra ny midera mankalaza manome voninahitra anao izay Jesosy satria ianao ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, be voninahitra, tompony fiainanay tsirairay avy reto ary na dia ny segondra ray avelomanay ety ary avy aminao izany. Misaotra anao ary misaotra anao manokana ireo mpanomponao ny tononona anarana teo na ny tsy nahasoratra anarana tety noho ny amin'ny tombonandro mbola nomenao anazy indray. Tsy heriny, tsy tanjany, tsy fahaizany, tsy fahalalany fa noho ny famondramponao dia nahatratra an'izany izy. Mijoro eto anatrehanao izy ireo manolotra fanomezana ny angonany tempolinao masiny dia mba isahoisany fankasitrahana lehibe ho anazy izany Jesosy. Vavaka ho anazy kosa izay fiangonana ho amarinina ho amin'ny teny kado izay nomena ho androany fa ho aniko ny fiadanana izy dia ny fiadan-tsaina, ny fiadanam-po, fiadanam-panahy tsy ho aminy ihany fa ho amin'ny ankonany, ho amin'ny taranany rehetrarehetra ary ho tratrantitra izy ireo. Mahatoky manana anao izay Jesosy fa ny teninao tsy miverina any aminao raha tsy efa mahefa izay nolazainy. Ka androany dia anao fifaliana ireo mpanomponao ireo fa ny fiadananao no ho tanteraka ho aminy. Amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany vavaka izany fa ny voninahitra kosa dia ho anao rery ihany. Misaotra Jesosy io. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana ny 10 minitra isika hitsangana amin'ny mpampianatra sekoly alahady rehetra, ny diakona mpiany sekoly alahady ary ny ankizy sekoly alahady rehetra. Ary ataontsika ny ratia zaza. Tia zaza, tia zaza, Jesosy tonga indray fotoana ny 10 minitra mangataka amin'ny fanahy masinao izay anokatra ny sofinay tsirairay avy iain'ny teninao. Misaotra betsaka Jesosy amen. Tantara kely avy hatrany. Tonga rakizy ny fotoana fianarana sekoly alahady. Samba nianatra sekoly alahady soa kely. Nanontany ny ankizy mpampianatra hoe rakizy izy avy sika antehizotra amin'ny lalana makany an-danitra
nanangatanana daholo ny ankizy rehetra afa-tsy sokely rery ihany. Gaga ilay mpampianatra raha nahita ny sokely tsy nanangatanana rakizy ka nanatona ka nanontany any sokely. Sokely nga sokely tsy teo any an-danitra? Namaly sokely hoe pediny neninay raha mandeha mivilivily lalana fa tsy maintsy tonga dia mody any an-trano. Zay rakizy le tantara kely. Fiainam-panao etsika amin'izany rakizy eo. Tsara foana makatony tenin'ny dada sy neny fa izy ireo solo tenan'i Jesosy. Isika ray aman-dreny kosa mila lanjalanjaina ny fibetesana ny ankizy lava fa lasa fandrarana daholo ny azony fa zaro amin'ny lalana tokony alehany araka ny sitrapon'Andriamanitra izy. Tenin'Andriamanitra hoe tsika amin'izany dia ao amin'ny ohabolana 7:20 andininy 7:20. Ohabolana 7:20 andininy 7:20. Fakisika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mihainoa ianao anaka ka endre ary ampizory amin'ny lalana ny fonao. Amen. Voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Ry havana rehetra malala amin'ny tompo, mpiara-miangona rehetra, mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny sany FPVM hatrany ampitan-dranomasina. Miarahabantsika rehetra na zany stade d'église zany. Ary amin'ny herinandroantsika dia tena hitotorebika, dia tena hifaly manerana an'izao tontolo izao araka ny tenin'ny paster Dody hoe miaza ary misy fifaninanana ny tanora rehetrarehetra, misy fiarahana miazakazaka ny tanora rehetrarehetra, fiaraha-mivavaka ny fiangonana rehetra zay vao miaraka misakafo. Tsara zany, tsika tsy manana zany fotoana be dehibe zany fa dia ny tsika ndray mandalo ihany. Eny tompoko, joreto izay telo mirahalahy. Ny tenako mingavy indray amin'ny paster Dody dia Randrena Solo, mingavy Randre-Parany Maurice, telo lahy zahay, telo mirahalahy, ray tapo. Nisy fotoana izay nanginana satria nampalahelo. Inona ny nampalahelo? Zaho a Jesosy tsy ady amin'ny rahalahiko, tsy ady amina oviana. Fa rehefa tsy ho atolotra ho an'ny FPVM manontany dia hiala daholo ny FPVM izay tonga teto an-daingo. Teny tamin'izany Jesosy nanao hoe zaho koa malahelo dia hiaraka aminao koa aho. Dia nikatona tanteraka teo mihitsy momba n'andaingo. Andriamanitra mahay miasa ao am-pon'ny olona rehetra. Andriamanitra mahay mampibebaka amin'ny olona rehetra amin'ny zavatra tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra. Lasa ny fotoana, nisy heritaona mahery tonga ny fanahy masina ny bitsika tamin'ny paster Ray Aman-dreny Iraka Maurice ao an-daingo. Ny statue d'église satria hitany tsara nanomezany minisitra anazy. Statue d'église izay tena mahafiangonandehibe, ny fiangonandehibe ozy, zay ny tadiaviko, zay ny faniriko, ny ahitany masoko an'izany taratasy zany. Ka ankehitriny aho ozy dia manapa-kevitra satria tsy azo ozongozonina tsony ny FPVM, tsy azo akatona tsony ny FPVM, dia foiko tanteraka amin'izay ho an'ny FPVM ny tompoko. Naniraka amin'ny paster Dody zay izy indray ny Ray Aman-dreny FPVM any ampitan-dranomasina ary vice président izy ao amin'ny FPVM manontolo.
mba isolotena ny fianakaviana rehetrarehetra zay manana ny tany any an-daingo. Naniraka koa any Pasteur Romain iraka mpitandrina any Vato hosolotena ny Brofoibe hanao ny taratasy mba ho ara-dalàna zany fa tsy teny fotsiny na resaka manidina fotsiny fa omeo pirofo fa ndomeno tokoa ho an'ny FPM ny Toby any an-daingo. Taratasy ato dia tsotra. Izaho randre-paran'ny Maurice teraka tamin'izao monina fokotany an-daingo dia manolotra ny tany misy ny Toby fifaliana an-daingo sy ireo fotodrafitrasa rehetra efa misy eo aminy teka ho an'ny tombontsika mba ho an'ny fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara FPVM zay solotenan'ny Pasteur Andrena Soldedonné ary Pasteur Setafanuel Romain. Reo rehetrarehetra reo dia manambara daholo fa natolotra ho an'ny Toby ny Toby lehibe ao an-daingo. Manosiny eo daholo Pasteur Andre-paran'ny Maurice, ny zanany Andriamparany Arimbinitso, nanolorana ny FPVM Pasteur Andrena Soldedonné, Randrena Toandro Rivolala zanako zany rehetrarehetra zany. Tia ny taratasy dia hoe atao any amin'ny commune eo dia entina indray any Moramanga. Efa vita dododolatra amin'ny enregistrement fa any ny FPVM Toby eny an-daingo tokoa sotra dinidinitra rehetra momba an'izany dia any Brofoibe manapaka ny sisa rehetrarehetra ka dia faly ve nareo sady tsy faly ankalazany fa 5 taona zao ireo izay nitokanana rehetrarehetra tany an-daingo fa natrany ampitan-dranomasina aza tena nitomany mihitsy hoe fa nahoana tsy misy tsony an-daingo na ny iraka na ny mpiandry na zay rehetrarehetra nijoro vavolombelona dia samy naneo ny alahelo ny daholo indrindra fa ny promotion ka dia valony vavaka misaotra ny Pasteur Maurice misaotra n'Andriamanitra zay nibitsibitsika zao ny fotoana ibebahana fara. Misaotra tompoko, Pasteur mahazo mipetraka amin'izay ianareo zay ary ka dia ny amin'ny herinandroany angamba aloha ny vehivavy ny tompony lakozia so dia vehivavy ny tokony resaka dia avy eo amin'ny resaka manaja anao raha matotony fara mba ilaza amin'ny olona hoe zao no atao amin'ny herin'ny androany. Misaotra ny dada nanome ny fitenenana araka ny efa fantatsika amin'ny herin'ny androany zany tsika dia fety be manerana ny sahany FPVM rehetra fiderana famelohan'ny fiderana dia ohatran'izao ny fandaminana eto amin'ny fitandremana Taninanandrano. Ny fitaovam-pivavahanantsika indray mandeha ihany no miditra, izany hoe manomboka amin'ny 7 ora sy sasany ny fitaovam-pivavahana amin'ny herin'ny androany. Indray mandeha miditra ihany ny fotoana dia ao anatin'izay fotoana izay tsika vita izay dia misy ny fiaraha-misakafo. Atao mamivalo sasany fidirana satria nahoana ny nomanin'ny fiangonana dia ny loaka no hozaraina. Fa tsika dia afaka mitondra, na tsika hitondra sakafo hafa na tsika hitondra fanampina loaka, fa ny fitaovam-pihinanana rehetra dia samy manomana ny anazy avy any an-trano daholo. Ny vilia, ny sotro izay rehetra ilaitsika
fa loka zany a dia hozaraina dia mitondra zavatra afaka nasiana loka koa tsika ao anatin'izay. Ny loka ao ataontsika dia ray ihany rehefa nivoro ny tompona andraikitra rehetra mba hisiny ny fandaminana sy ny ihany henan-kisoa sy anan-drano. Zay ny lokantsika. Dia fantatrinareo hoe tsy nitehaka daholo fa efa tonga taty aminay ny fitenenana hoe anan-drano aiza moa no vidinareo, sa tsy zay? Ny anan-drano no vidintsika dia any amin'ny faritra Itasy. Zay dia mite hafa amin'izay ara fa tena inanenan-kisoa sy anan-drano sika. Anan-drano avy any amin'ny faritra Itasy no alaina satria tonga taty daholo no fitenenana hoe anan-drano eto Antananarivo ve no vidinareo sa aiza anan-drano avy any henan-kisoa sy anan-drano. Rehefa natao ny tombatomba ny isatsika, rehefa hoe ny saina zany miaraka amin'ny braomaritra sy ny braon fiangonana sy ny tompona andraikitra rehetra na nisan'ny seza malany firy ito anoany amin'ny 10,000 personne antsika no eto mandritra ny fotoana io satria ny miditra amin'ny 7, miditra amin'ny 10, miditra amin'ny 2 dia hiaraka fotoana anankiray. Andro lehibe io faniangatana amintsika rehetra anaraka ny fandaminana rehetra apetraka amin'ny heriny androany. Tsy misy ny fizarana tike. Dia mety mitenana fa manino ny olana efa be da be tsika no mitady. Dia rehefa natao ny fandinihana tsy hizara tike tsika satria sarotra raha misy olona ray maka tike 10 tsy fantatra ny any an-trano firy fa ny fandaminantsika dia izao tsotra ihany ohatrany tamin'ny 15e mipetraka daholo tsika ao anatin'ny fiaraha-miasa ny fandaminana an'izany ny braomaritra, ny braon fiangonana, ny braon fifoazana, ny F7, ny SA, ny tompona andraikitra rehetrarehetra ato anatin'ny fitandremana taninanandrano, ny braon dekona, ny dekona, tsisy mihetsika tsika zany rehefa ho tonga ny fotoana izarantsika sakafo. Dia anatra any amin'ny tohatra na itony malalaka tony raha rehefa tsy misy toerana dia afaka mandehany daholo amin'ny toerana rehetrarehetra malalaka. Dia mipetraka eo tsika fa ireo tompona andraikitra ireo no manantona amin'ny fizarana ny loka hoeny amintsika. Amin'izay fotoana izay tsy misy mety olana hoe zay nahazo tike nefa tsy nahazo sakafo. Afaka mitondra ianao na rano mitondra jus mitondra vary fa ao aorianan'io tsika dia anao fiderana ngezabe. Aza mieritreritra hoe vita io dia andeha hody, aza mody. Fa zao mivatsika aty manao fitaovavahana any ambony no mijery amin'ny écran. Fa ho avadika sika indray rehefa tonga ny fiderana dia fiderana ny ambony fa ho atsitsika écran indray isaky ny étage rehetrarehetra anaovantsika tena fiderana ngezabe fa zava-dehibe zany. Natao loka ray koa satria be da be tsika miteny hoe izay tsy mihinana henombotsony. Dia natao henan-kisoa fa niangatana amintsika izay mba manana vilany kokoty numéro 60 na 45 mba afaka ampindramina ny fiangonana satria vilany 100 mahery no tsy maintsy ho ampiasaintsika andrahoana le henan-kisoa sy anan-drano. Dia mba mangataka amin'ny fiangonana raha mba misy afaka mampindra antsika mba hatramin'ny alarobia dia mba alefanareo tsy vilany aloha naterinareo hatramin'ny larobia fa mba mandefa fitenenana aty hoe ireto zay manana vilany zao zay manana an'izao dia mba atolotra izany mba ho afindramina ho an'ny fiangonana. Ohatrohatr'izay ny fandaminana amin'ny ankapobeny ny tapakandro hariva vao vita ny sakafo ao anatin'ny sakafo aloha tsika dia zanatsika ao anatin'ny sampana eo foana misy mifandimby mihireo manentana atsika ao anatin'ny sakafo. Vao vita ny sakafo ny fiderana amin'izay ao anatin'ny fiderana ny zanatsika ao anatin'ny F7 eo koa ny mpiantsa fiderana no anatanteraka ny fiderana irahantsika rehetrarehetra amin'io andro io zany amin'ny herinandroany tsy hoe andeha hijery fiderana zahay fa anao inona anao fiderana zahay izay tena midera daholo aza maika hody zany
andro ray tsy misy takazo io andro io zava-dehibe araka ny teneny ray aman-dreny pasteur doty teo zany hoe nahazo statut d'église zany fantatritsika ve fa tamin'ny 1960 ingeny nisy an'izany farany voky dia zao indray vao misy dia ndao andia ho an'ny tompo ndao hifaly ho an'ny tompo a dia hiaraka hinana henan-kisosy anandrano a dia rehefa voky henan-kisosy anandrano a dia avy amin'izay tsika midelan'Andriamanitra ohatran'izay ny fandaminana rehetra amin'ny heriny androany a ary mahandro lehibe an'io andro io a natoa misy ny statut d'église matoa misy ny FPVM dia ataovy ao anatin'ny fotsika sy ny saitsika afa amin'i Jesosy zany voalohany indrindra fa ny anankiray fitaovana lehibe teo am-pelantanan'Andriamanitra dia ny ray aman-drenitsika dada Randrenatoandro Jean Joseph ho fisaorantsika sahady an'izany fieretany dada ny lalana nalehany zavatra rehetrarehetra zany a andaontsika hitehaka mafy be mihitsy ho fanehoantsika fananomen'Andriamanitra mpanompo mahatokontsika natao anatin'ny ady mamay natao anatin'ny zavatra mangotraka fa tsy miala ianao dada faly zahay manana anao a dia noho izantsika amin'ny heriny androany mba samy ara hitsarina koa hiaraka hideran'Andriamanitra hiaraka amin'ny dada amin'ny fotoana lehibe io voninahitra amin'izany rehetrarehetra zany a ho an'Andriamanitra irery ihany ary manaraka izay a dia efa vita soma tsara ny WC atsika atao amin'ny RDC efa afaka ampiasaina izy ao ny fanadiovana sy ny finition farany sisa no atao ny fanetanana atolotra atsika rehetrarehetra dia tsy ny ao ihany fa ny WC atsika rehetrarehetra andaontsika menakavy mba hanaja ny fahadiovana tena mangataka mihitsy satria na ny fandrorana na ny mandrewaka na ny fandefasana ny zavatra tsy tokony ho alefany na ny zavatra maro samihafa andao mba ho ajaina ireo fananantsika rehetra ireo vity io a dia mandamina kelikely indray tsika dia miakatra ao amin'ny premiera manohy ny fanamboarana ny ao amin'ny premiera etage dia maka mana fa ifetitsika amin'ny heriny androany sotra toko raha misy mosanatria mifadiko soa nanonty antony ara-pahasalamany angamba tsy velan'ny dokotera milana ena matavy izy dia tsy maninona mahazo mitondra loka kely sahazanao ianao a avy any an-trano fa nanaovana azy hoanany rano dia io le tandindona ma FPVM ny FPVM tetritsika nitomany tena tanina nan-drano lalina be ny eo ambany eo rano be zay nanototra nyity tao ary dia lasaka tao amin'ny bulldozer anankiroa ny araka ny saritra azy tao vo afaka fa rano be saika kivy misy tamin'izany hoe andao fa atao foana totofana foana ora olona la maherin'ny 3 milliards de francs zany nanotofana nyity rano be ty tamin'izany fotoana zany saika kivy misy mbola tsy miakatra foana le somahabe avy eny ambany any zany rehetrarehetra zany na tsipitsipy foana ny anan-drano mba fantatrao eninjato zao nisan'ny fiangonana FPVM manerana ny Madagasikara fotsiny nanaovana azy eo anan-drano lay tandindona ny manan-drano ny anan-drano atsipitsipy Jesosy atsipazy foana mamy aminay FPVM ny anarana tondra soa amin'ny vahoaka rehetrarehetra famonjena ny Madagasikara zay nanaovana an'io raha ohatra ka tsy mety zay aminao fa tsy ara-pahasalamana dia mahazo mitondra kely viany an-trano anao zava-dehibe tsy ny fiaraha-misakafa fiaraha-mitera misaotra an'Andriamanitra sotra teo dorakitra amin'izay aritsika voalohany sy faharoa araka ny fanao samy misaotra manokana
Antony Fary sy ny be fery rehetrarehetra miaraka aminy izay nanao an'izao vese lafo be fa mbola izy mo nitatitra arabola momban'izany fa tena to faran'izay ngeza be izy ao ary za mindro fa rehefa kelikely izy ka feno ohatran'le teo dia sasana fotsiny diovina dia verina tsara tandrea misaotra azy misaotra nareo rehetrarehetra niara-ny asa taminy misaotra antsika rehetrarehetra niaraka nanampy tamin'ny arabola misaotra tompoko mbola misy zavatra pitsipitsiny mbola tsy vita izay azontsika atao rehetra dia any amin'ny rakitra daholo no atao mba azahoantsika fifaliana hoe Jesosy tsara tareny tranonao dia olo mpanao salamo hoe tiako ny tranonao Jehova any olo ny voninahitra eo isan'andro tiako ny tranonao manjary manitona hoe teona amin'ny tompo misaotra antsika rehetrarehetrarehetra izay manome mpifaliana no akasitrahana indray Miumana, amnira kisatana, ismana na fiara, kesa
safady a misy adiny kely vetivety a ny andrahoantsika sakafo a amin'ny herin'ny androany a dia charbon ka miantso atsika atao anatin'ny fiangonana zay manana na mpivarotra charbon mangirana vody azo a mba hanantona ifampiresaka aty amin'ny tompona andraikitra ny amin'ny fandaminana amin'izay a fividianana charbon zay. Misy mpivarotra besaka tsika ato a dia mba mangataka atsika mba hanantona satria charbon no ampiasaintsika ho andrahoana ny sakafo amin'ny herin'ny androany. Fa raha vao kitay a dia manetroka be ny kitay a dia mampisy olana amin'ny fiarahamonina amin'ny andro alina ilay setroka be miakatra iny a dia izay a no ampiasaintsika ny charbon. Misaotra tompoko. Miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a tratran'ity andro alahady ity indray a tonga eo fotoana amin'ny famakinany raharahan'ny fiangonana isika vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Patsangivina ny fiangonana fa ny vakitentsika androany a dia ny mpitoroteny toko voalohany. Ity misy anniversaire tsy voavaky tamin'ny anniversaire teo a anniversaire Andriamanantena Milia Maro anniversaire tsy voatoninato zany fa name vola 5000 ariary avy amin'ny sampana fefy ho amintsika mandrakariva amin'ny fahasoavan'ny tompo. Ny sampana fefy dia misaotra betsaka tsika tsirairay avy tamin'ny fanohanana ny vokatra tamin'ny alahady 15 oktobra lasa teo. Izany dia nahazahoana vola 14 millions d'ariary na 70 millions de francs malagasy ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Avy amin'ny sekoly alahady mianatra sekoly alahady anio alahady aorian'ny fitaom-pivavahana amin'ny fito ilazana ireo mpianatra nanao fanadinana tamin'ny taom-pianarana 2022-2023 ka mbola tsy nahazo ny valisoany mba anantona eo amin'ny birao anolohan'ny altara ao amin'ny premier étage rehefa mirava ny fianarana fa afaka alaina izany. Komity ny fankalazana fa folo taonan'ny sekoly Fiotazatsoa ny fifaninanana logoa. Ny fifaninanana logoa dia sahala amin'izao ny fanevan'ny jobily dia hoe atao ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra azy. Fomba fandefasana azy atao anaty valopy kely mihidy tsy misy amatarana na ny mpandefana ny anarana ny fanampananarany faninana miaraka amin'ny anarana sy ny fitomboko ny tonian'ny fiangonana ny talian'ny sekoly ny aviny. Atao anaty valopy akatara misy soratra hoe fifaninanana logo anarana na marika amatarana ny mpandefa azy ny CD sy ny sary ary ilay valopy kely misy ny mombamomba ny mpifaninana. Ny tsy fanajana ny iray amin'ireo fepetra ireo dia mitarika fitsanana amin'ny mpifaninana. Ny fananana manaraka dia ny hira faneva tononkira vaovao amin'ny teny malagasy mbola tsy nampiasaina ary miventy loloha hevitra fahafolo taona ny collège privé Fiotazatsoa Besarety. Ny andininy roa miampy fiverenana ahitana teny fanevany jobily hoe atao ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra azy. Atao dika 5 mitovy ny hira dia tsy mihoatra ny 10 minitra ny faharetany. Atao solfany hira atao anaty CD ny solfany hira ny hira acapella araka ny solfa ny playback ny feokira na ny instrumental ny hira ny feno miaraka tony sy feony ary ny zavamaneno. Atao anaty valopy kely mihidy tsy misy amatarana ny mpandefana ny anarana fanampinanarana mpifaninana miaraka amin'ny anarana sy nisy fitomboky ny tony fiangonana natalian'ny sekoly ny aviny. Asiana version papier ny solfany hira atao anaty valopy lehibe A4 ihany koa misy soratra hoe fananana hira fahafolo taonan'ny collège privé Fiotazatsoa Besarety. Tsy asiana anarana na marika amantarana ny mpandefa azy ary ilay valopy kely misy mombamomba ny mpifaninana ary ny CD voalaza etsy ambony. Ny tsy fanajana ireo fepetra ireo dia mitarika ny fitsanana ho an'ny mpifaninana koa satria efa vita avokoa ny fanatazana ny fanatitra dia atolotra aloha ny fanatitra. Tena fitiavana mandrakizay tokoa. Doria Jesosy nitiavana ny FPVM. Marina zany sady tsy marina dia saotra asitsika tsangantsika rehetra.
lehibe tompo lehibe sy manatreana rehefa venila zanany lamata sy nanaire fa tena sinao no dilanzanaoko ivinamo diako manito yana Jehovah samana teja pamanada anauan kucucu yana piandeya sauti setiada tiadaku diaku matiku yana Jehovah samana teja pamanada anauan kucucu yana piandeya sauti setiada tiadaku sauti setiada tiadaku sauti setiada tiadaku. Kawan konstituen tena tiatsika tokoa voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro enitra voninahitra ny rehetra. Petraka isika. Toizana ny famakina ny rarahan'ny fiangonana avy amin'ny voameran'ny fotoam-pivavahana tompoko araka ny fivoriana ny arahana tamin'ny tony sy ny tony-panampy eto amin'ny fifoazana ren'ny tanànan-drano dia natao izao filazana ho antsika izao. Mpiandry mangataka ny anemorana ny fanomanam-panahy ny asa fampahirezana izay misy eto amin'ny sampifoazana isaky ny maraina amin'ny 7 ora sy 45 minitra dia nahemitra amin'ny 7 ora sy 12 izany minitra izany. Ary amin'ny 7 ora sasany ny fotoam-bavaka no manomboka. Marina fa izay mpiandry vonona hiasa hanao ny asan'Andriamanitra dia tsy maintsy mamonjy ny fanomanam-panahy daholo hoy ny tompon'andraikitra. Filazana fanomanana ny jobily fankalazana ny 40 taona ny orenany ny antoko-pihira fanasin'ny fifoazana afafi FVM tanànan-drano dia mikarakara faninanana hira faneva sy sary famantarana na logo miompana amin'ny lohahevitra hoe ampodiko amin'ity tanàna ity ny fanaka rehetra ao an-tranon'i Jehova. Jeremia 28:3b toy izao ny andinidininy ny hira faneva miompana amin'ny teny faneva hira tsy mbola nohiraina na nampiasaina. Misy andininy tsy metra ny 3 miampy fiverenana atao solfa feo 4 tsy misy anarany mpamorona na ny mpandrindra atao version audio amin'ny CD atao acapella na misy fond musical. Loka ho an'ny voalohany 200 000 ariary, loka ho an'ny faharoa 100 000 ariary. Ny sary famantarana na ny logo mirefy 15x15 cm atao amin'ny taratasy A4 ahitana loko tsy metra ny 3 ka tsy maintsy tafiditra ny loko fotsy sy ny bleu marine ary tsy asiana loko mainty sy mena. Ahitana ireto soratra ireto: ny taremarika 70 antoko-pihira fanasin'ny fifoazana FVM tanànan-drano ary ny teny faneva. Ny loka ho an'ny voalohany dia 150 000 ariary. Ny sangan'asa rehetra voaray dia mijanona ho fananan'ny fikambanana ary afaka kitihany amin'ny izay itiavana azy. Ny sangan'asa dia atao anaty valopy A4 miampy valopy kely iray mihidy. Misy ny mombamomba ny mpifaninana, anarana feno, ny adresy, numéro telefona ary aterina ao Madame Saoly secrétaire fiangonana porte 212 alohan'ny asabotsy 12 novambra. Avy amin'ny mima ho fanomanana ny 20 taona ny mpamakilay Madagasikara mima ary ho fanomanana ny rodorody nasionaly ny mpiandraikitra zazalahy eto amin'ny faritany Analamanga
dia mikarakara etsika ara-panatanjahantena tournoi foot à 7 izay anasanantsika sampana eto amin'ny fiangonana FFVM toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Ny sabotsy 7 oktobra ny lalao fifanitsanana, ny sabotsy 28 oktobra indray ny lalao famaranana toerana any Androibe. Ny fanjaisana anjara amin'izany dia eninalina ariary makasitraka any C tanàna Havia. Avy amin'ny sampana Gaetama miarahaba anareo amin'ny anaran'Isy Jesosy. Ny sampana Gaetama sy ny komity ny 20 taona dia manasa antsika fiangonana hiary trotram-bavaka ny ray aman-dreny mpitandrina Rasoa Mianta Rijanirina Mianakavy ny alahady anio zany 20 oktobra manomboka amin'ny 12 oratandro ao amin'ny rihana faefatra. Izany dia arahina fiderana lehibe miaraka amin'ny mialarakoto mamonjy ny Afafy Mainty Molaly sy ny junior ny sampana Gaetama ary ny mpiantsa fiderana Gode Manentana ary manantena ny fahatongavantsika maro ho amin'izany ho tahiny Jesosy hatrany hoy ny tompony andraikitra ny fiantsoana fivoriana. Antsoina daholo isika rehetra fifoazana eto Taninanandrano amin'ny asabotsy 28 oktobra ho avy izao aorian'ny fampianarana mpiandry sy mpiomana fa zava-dehibe no dinihana sy andraisana fanapahan-kevitra. Antsoina amin'izany ny iraka rehetra eto Taninanandrano, ny voamera rehetra amin'ny fifoazana, ny mpiandry rehetra eto Taninanandrano, ny mpiomana rehetra eto Taninanandrano, solotena efatra isaky ny sampana eto Taninanandrano ihany hoy ny tompony andraikitra. Avy amin'ny sampana fanantenana antsoina isika dekona mpiandry ray aman-dreniny mpikambana ankizy kely ary isika re mpikambana lehibe eto anivon'ny sampana fanantenana fa ny fivorimbe izay fanao antsika isan-taona dia ho tanterahana ny alahady 5 novambra ho avy izao. Izany dia ho tanterahana ao amin'ny efitrano 318 rihana fahatelo manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ireto avy lahadinika amin'izany. Tatitry ny asa sy ny tatitra ara-bola 13 sy 20. Programa nasa sy teti-bola ho amin'ny taona 420 sy 20. Zava-dehibe ny fahatongavanao dia mirary fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Avy amin'ny mpamakilay Madagasikara ihany dia ny alahadin'ny mpitandrina pasteur Randré Ederson Ardin Harry Ferdin Mivady Tsakedy madinika dia ho tanterahana ihany koa anio alahady 20 oktobra eto amin'ny FPVM Taninanandrano amin'ny 10 ora maraina. Zao zany ao amin'ny 2e étage. Ny mpitandrina ny fiangonana FPVM Ambolo dia miantso ny zanakapelezana FPVM Ambolo sy ny manodidina amin'reto faritra ireto: Antsamaro, Ambomiadana, Anovibe, Antanetibe, Ankafitra, Ambaribe, Ambolo mba ho tonga hiara-mombom-bavaka ny alahady 10 novambra amin'ny 7 ora sasa maraina ao amin'ny Cotis Ambodivona efitra ambonindriana izay tarehin'ny pasteur Mamso Andriamanala. Isy ny fivoriana fandinihana ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra any toerana Kosamia Tongamaro. Isy ny fiara-misakafo samy mitondra vary masaka sy fitaovam-piananana fa ny loka hiatoan'ny fiangonana. Raha misy ny fanazavana fanampiny dia antsoy ny telefônina ny pasteur Mamso 034 09 182 02 na manontany amin'ny pasteur Miora amin'ny radio hoy ny tompony andraikitra. Ireto kosa ny zanako ny fiangonana iroso amin'ny fandrinana ny tokantrano: Andriamatoa Rakotomavo Roland, Andriamatoa Rasoa Manarivo Suzanne, Andriamatoa Rakotomavo Tianarivo, Ramatoa Razafin-Ratsita Milso Hanitra Andaniny, Andriamatoa Rabear John Daniel, Ramatoa Rasoa Leonor Lalao Erivola Ankilany. Dia faly mampandrianareo anatrika amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Rakotomavo Tsiory Fitia Nambinitso Lahatsy ny avo sy Rambolary John misy soa hajaina Marina izay ataony zoma 17 oktobra eto amin'ny FPVM Taninanandrano Ampandrana amin'ny 10 ora maraina. Ramatoa Razafin-Drafara Isabelle, Andriamatoa Razafoelina André Gérard sy Ramatoa Elimalala Elmondine, Andriamatoa Randrianjanaka Zano sy Ramatoa Razafomalala Marie Odette, Andriamatoa Razafoelina Anjaraniaina sy Ramatoa Randrianjanaka Julia Francine Andaniny, Ramatoa Ravaoarinella Emertienne Marie, Ramatoa Ravaoarso Geneviève, Andriamatoa Razakanirina Jean-Patrick Ayery sy Ramatoa Razafiny Manana Fenso Natalie Ankilany. Dia faly mampandrianareo fanamasinana fanambadin'ny zafiny ny zanany Razafoelina ny aina Tsiafoy sy Razakanirina Koloina Kasi izay atao eto amin'ny fiangonantsika FPVM Taninanandrano Ampandrana ny zoma
7 oktobra amin'ny 7 ora maraina. Rakotinirina Pierre George mivady, Razafy Manjato Tately mivady, Andaniny Rasoa Armanga Bertina, Ralala Arsoa Janina Andriana Arvelo Nivasoa mivady, Ankilany Razafy Manjato Abraham Ina Arnik, Razafy Manjato Martia Briante, Razafy Manjato Mikanto Andi. Dia faly mampandrianareo fanamasinana ny fanamadiny zafiny ny zanany ray aman-dreniny Razafy Manjato Rovanirina Frank sy Andriana Arvelo Mirantsoa. Izay atao eto amin'ny fiangonantsika PVM Tanànandranompandrana ihany koa ny 17 oktobra amin'ny 2 ora tolakandro. Ramatoa Ravao Armanga Andriamatoa Rakoto Arvelo, Ramatoa Rasoa Zanamanga Marie Andaniny, Ramatoa Razafindramanana Marie Esther, Andriamatoa Rakoto Armanana Mivady, Andriamatoa Rakotinirina Ersolo Jean Baptiste, Ramatoa Rakoto Armanana Mamniena Elivy. Ankilany dia faly manasanareo amin'ny fanamasinana ny fanambadiany zafiny ny zanany Rakoto Arvelo Fifaliana sy Herniaina Fity Fanambinana, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa ny asabotsy 20 oktobra amin'ny 7 ora maraina. Andriamatoa Razafy Manantsoa Armand, Ramatoa Raoely Armanana Lanto Brigitte Andaniny, Ramatoa Ravao Arnour Florina, Andriamatoa Rakoto Armanana Edmond, Ramatoa Ravao Arnour Saondra Ankilany dia faly manasanareo fanamasinana ny fanamadiny zafiny ny zanany Razafy Manantsoa Lomena Fahombiazana Armanana sy Saondra Armanana Mira Rojitina, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa ny asabotsy 20 oktobra amin'ny 10 ora maraina. Ramatoa Rasoa Nantenaina Clairette, Andriamatoa Walter Claude, Ramatoa Rasoa zanany, Ramatoa Ravohangy Arso Erlala Ankilany Andaniny, Ramatoa Zayarmamba Zanatso Janine, Ramatoa Antsinaina Sylvie Ankilany dia faly manasanareo anotrona fanamasinana ny fanamadiny zafiny zanany Herindrainy Sitraky ny aina Antonio Walter sy Andriamana Misata Tsiriniaina Notiavina fanomezana, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa Tanànandranompandrana ny asabotsy 20 oktobra amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny première étage. Ramatoa Ralvao Yvonne, Andriamatoa Razafina Alsir Marx John, Andriamatoa Arvololona Josette Alice Andaniny, Ramatoa Ravaondrina Jeanne, Andriamatoa Rabetokotany Ravelo Manantsoa José, Ramatoa Andrietsotoaina Joséphine Ankilany dia faly manasanareo anotrona ny fanamasinana ny fanambadiany zafiny ny zanany Zafinaly Andrianantenaina John sy Rabetokotany Koloina Nitsiky Miangola, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa ny asabotsy 20 oktobra amin'ny 12 ora maraina. Randriamasy Josefa mivadiny mianada isany Andaniny, Ravony Malala Amélie mianada isany Ankilany dia faly manasanareo fanamasinana ny fanamadin'ny praitapo aminy Rabesoa Ery Andrianome sy Ravoarsoa Olive, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa ny asabotsy 28 oktobra amin'ny 12 ora maraina ao amin'ny première étage. Andriamatoa Philibert, Ramatoa Ramanantenaso Gilbertine, Ramatoa Razanantoanina Vololona Jacqueline Andaniny, Andriamatoa Randriana Armanana Gabriel Ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fisoratana sy ny fanamasinana ny fanambadiany zafiny ny zanany Niritsona Solo Andry sy Randriana Armanana Ando Andrianina, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 28 oktobra amin'ny 12 ora maraina. Amin'ny 12 ora azafady satria fisoratana amin'ny 12 ny eto amin'ny fiangonana amin'ny 12. Andriamatoa Rakontrabe Edouard Andaniny, Andriamatoa Razafinjato Bruno, Ramatoa Rasoa Zanamasy Lalaneso Marie Ankilany dia faly manasanareo anatrika amin'ny fanamasinana ny fanambadiany zanany Rakotondraiby Patrice sy Rahaljatovo Nambina Larissa, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 4 novambra amin'ny 7 ora maraina. Andriamatoa Andriapelmanana Rafiringa, Ramatoa Ravelson Soloantaniaina Norso, Ramatoa Miary Injo Menjanahary Andaniny, Ramatoa Rasoa Armanana Elisabeth, Andriamatoa Rakoto Armanana Andriamiaja Steph,
Ramatoa Andarasoa Arvelo Omega ankilany dia falomanasanareo anatrika amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Andriamitsiry sitraky ny aina Enjo Michel sy Rakotoarimanana Mirana Faly Stéphanie izay ataony asabotsy 4 novambra eto amin'ny fiangonana Tanànandranoampandrana amin'ny 12 ora atoandro. Ramatoa Rasonatenaina Estera Andriamatoa Ratsimba Jean Thierry mivady andaniny Andriamatoa Randrianaivo mivady Andriamatoa Rafaralahy Manana mivady Andriamatoa Randrianomena Justin mivady dia falomanasanareo anatrika ny fanateram-bodiondry sy fanamasinana ny mariazin'ny zanany ny zafiny Ratsimba Adrien Jean Nirina sy Rahery Manana Nambinina Justine izay atao eto amin'ny fiangonantsika Tanànandranoampandrana ny asabotsy 4 novambra amin'ny 12 ora maraina. Raha misy mahita ny tsy mahamety ny fanamasinana ny sasany nandray amin'ireo fanambadiana ireo aoka izy aplaza ny ray aman-dreny mpitandrana. Filazana manjo amin'ny finoana fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandranisana atsika ny fodimandrin'reto olona voalaza manaraka ireto: Razanadraibe Janine Bernadette vadina velan'ny Topo Clara Sendra Arzaka Martial dia natsonony ray ody any aminy rehefa mivahiny 70 taona teto tany hoy ny zanany Andriatojo Vola Erinjaka Janisy Rachel Armalala Josiane sy ny zafiny ny raitapo aminy piraitapo amin'ny vadiny ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa niala ny alarobia 12 oktobra tao andranona ohatra itao sy ary efa voalevina amin'ny fahasandrasany Antanety be Ambatomanga. Randria Mananjara Davida dia natsony ray ody any aminy ny zoma 9 oktobra rehefa nivahiny 12 taona teto tany hoy ny vadiny Lazay Armanga Louisette ny zanany zafiny raitapo aminy teraky ny raitapo amin'ny vadiny ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa niala tao amin'ny trano Betsaraina Ambohimanga kely ny alahady 7 oktobra ary voalevina amin'ny fahasandrasany ao Lazaina Ambohimanga. Andrea Tahina Arson Florent Regis dia natsony ray ody any aminy ny 19 oktobra rehefa nivahiny 70 taona teto tany hoy ny vadiny Raoul Arnivo Dorette ny zanany ny raitapo aminy fianakaviana manontolo. Ny nofony tsisy daty. Ny nofony dia efa voalevina any amin'ny fahasandrasany tsy voatononato. Manaraka Rakotony Aina Mamy Andrianjaka mpampianatra mpisotro ronono dia natsony ray ody any aminy talata 17 oktobra rehefa nivahiny 12 taona teto tany hoy ny vadiny Pasteur Ramaromanana Antanirysoa promotion Timothy ny zanany Rakotony Aina Aingotina promotion Herin'ny Tanan Jehova départemental communication sy sampana fefy ny ravoziny ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa voalevina any amin'ny fahasandrasany fiadanana Ambanitsena PK 26 izy dia namelan'ny fianakaviana fararakitra 2 alina ariary. Andriamanitra tompon'ny fampinonana ny ampinona ny fianakaviana Tramanjoa fisaorana vady amanjanaka ny piraitapo ny fianakaviana manontolo dia misaotra atsika rehetra tamin'ny fanatronana sy ny fitrotronan-bavaka tamin'ny fodimandriny Razafindafara Julienne Marie Henriette. Andriamanitra manakaripasoavana ny amialy fitianareo tamin'ny fanotronana teny ambohitra sy teny ampiangonana ary teny amin'ny fasana mialatsiny ho an'ireo izay satrandro noho ny afenondrano be loatra. Zay ny famakina ny raha ampiangonana ny voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany dia iroso amin'ny famakina ny voady isika. Dia mbola faly miara-batsika rehetratrany nahatratra izao alahady andro tsara izao andro fitsarana dia tonga isika eo amin'ny famakina amin'ny voady voaray eto Ampelantanana. Tao i Jesosy ny asa fivelomako sy ny fidiram-bolako mangataka vola hividianana fitaovam-piasana 2 ariary ho an'ny dada tsy misy soratra 2 ariary. Misaotra Jesosy tamin'ny nanomezanao anainy 12 oktobra 1972 raiky amin'ny 20 taona lasa zay fanaty pisaorana 2 alina ariary 9 ariary ho an'ny manitra ny fiangonana.
noho ireo fitahiana rehetra nomenao anay ary tena manana ambianty izany dia narotsaka teo amin'ny fiainanay, narotsaka teo amin'ny fiainanay. Tsapanay tokoa ny fitiavanao sy ny famonjam-ponao fa indro amin'ny fofony fitahina namelorana vola 5 alina anaovana ny asanay. Fofony ny fiarovanao sy ny nanomezanao ny fahasoavana tamin'ny fitafiananao sy ny fananana avy. Mangataka vavaka amin'ny dada mba azo fahasalamana izay miakavy dia manolotra ray alina ariary. Udirainay lalanda asandratro isanandro tsy ho afaka ato ambava fa fantatra ihany fa malahelo ianao raha tsy rehetra dia natratra 250 ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra zany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Sotra ny fotoanantsika moa vonjevonjena ihany. Misy nangataka fanampiana mba mangataka fanampiana moa sy fadidina ny masony ka dia raha voary manana Adeline ny anarany a numéro-ny telefona tsy misy 50,000 ariary nanaovana an'izany ka dia ho antsika tiasa soa dia mba jereo zany. Ty le olana nofina ny taxi brosy dia nyenjera ny taxi brosy nitondra ny promotion. Za mandeha taxi brosy any ianao ianareo andrasiketo taxi hafa andehanana. Io fotoana saika andahananareo amin'ny taxi brosy io aza mandeha amin'io. Raha ohatra hoe latsinainy nareo saika andeha dia aza mandeha amin'io ataovy talata na larobia fa io mihitsy tsy valana an' Jesosy hoe raha mandeha amin'io nareo ohatra hoe androany alatsinainy dia tena ho tonga aminao io accident io. Za nanofy izay telo mianaka teo ampovoany nisy tetezana tapaka ilay tetezana, androsy tapaka ny tetezana, emitra tapaka ny tetezana. Mbola isy fotoana angamba iresahana mihitsy hoe zao n'izy ireo olona nefiaonana amin'ny tompony tsy zavatra mora efa miteny aminareo foana mihitsy fa raha tena eona aminy ianareo momba ny asanareo na ny fianarana satria tsy mahita asa mihitsiny. Tsy maintsy manatanteraka ny soratra masina hoe ianao raha mivavaka midira amin'ny efitranonao dia idio. Raha vao tsy manana efitrano ivavahana mihitsy rehefa zava-dehibe tianao eonana amin'ny tompo tsy mahazo azy mihitsy ianao. Efa miteny foana zao mikorotana ny sainao tsy afaka akory ianao hivavaka amin'Andriamanitra. Ny mampinono azane tsy velan'i Jesosy miantso azy akory. Ny antony raha vao hitany devoly Jesosy fa iny izy fa avy devoly koa manana maso dia mihazakazaka le devoly dia tsongony io zaza eo dia taitra ianao dia lasa Jesosy. Ary iny mihitsy ny tsy tiany, iny ny angatahany fanginana mihitsy rehefa teo naminy na ny fianarana na ny asa. Tsy maintsy mitady ho efitrano anankiray ivavahana. Rehefa tsy mahita an'izany ianao dia tsisy ninina azonao atao. Milaza mihitsy ny soratra masina Jesosy rehefa tsy manaraka zay lazaiko ao anaty baiboly ny vavaka ataonareo tsy miaino baiboly dia mazava tsara ianao raha mivavaka. Tsy hoe nareo mivady, tsy hoe nareo mianaka fa ianao olon-tokana zany
midira amin'ny efitranonao dio. Raha vao tsy manaraka an'izany nareo ro zaza miantso ahy hoe tsy tonga, dia izay teneniko anareo rehetrarehetra izay mitady feonana aminy. Tiako nisy nanofiny findratrano tany Talata matony izy nandehony izy sy ny rahavaviny dia feno fotaka be ny lalana andehananay dia hoe tamin'ny rahavaviko hoe andao hiverina. Ianareo mifindratrano io satria feno fotaka ny lalana andehananao dia miverina. Io trano vaovao tediavinao hidirana io zany tsy mahasoa anao na misy matoto na tsy mahasalama. Reny io anontaniana foana aminy ho aho. Nanofiny resaka tamin'ny dadanay no izy efa maty, dia niteny taminy ny dadany io hoe manova firaka, firavaka angamba fa tsy firaka, manova firavaka volafotsy alahy. Dia izay zany, manova firavaka volafotsy. Ity ilay nanao firahona fotsy, nanao sarina kintana amin'ny fandimby ity. Rehefa vita ilay sarina dia lasa nanome hazavanana izy, dia rehefa nijereko ilay izy dia tsy zakany maso. Hitanao io, raha vao manonofo mihitsy ianao fa misy hazavana be, zakanao, mianjery ianao. Tsy niteny izy Jesosy io efa te hiresaka aminao, dia miavonavona ianao, tsy niantso azy ianao, tsy nivavaka ianao. Zay nge mahatonga hiteny foana tsika Jesosy dia miresaka mihitsy amintsika izy fa izy tonga aminao io zao dia te hiresaka aminao, fa ianao tsy eo ny sainao jery ilay namirapiratra fotsiny ianao dia nianjera. Fa tokony ny hazakazahanao hoe Jesosy inona ny teny lazaina amiko, miazakazaka ingana miverina any amin'ny efitrano anankiray mivavaka. Fa raha misy raha vavinao na raha lahinao miara matory aminao, tsy avy aminao mihitsy Jesosy. Fa izy tonga mazava be hoe te hiresaka aminao dia araroty mihitsy izy mahaza miandry hoe dada nanofy an'izao vao eo mihitsy ianao mahita an'ireny dia tenena angana Jesosy fa miainy ny mpanomponao. Fa mitady efitrano tsy miteny mihitsy izy raha vao misy olon-kafa eo akaikinao. Le nanofy hoe zaho serise nangataka tamin'i Jesosy hono izy hoe inona ny fianarana tokony hizorako zao Jesosy. Dia terminal C hono ny tao anaty bulletin, dia nanao serise izy izao. Nanofy tamin'ny herinandro hoe niaraka tamin'ny dadanay hono hividy boky matematika série C, kanefa boky série C sy D mitambatra no hitako ka tsy nividy zay. Avy eo nentin'ny dadanay tany amin'ny toerana misy soavaly dia tandray zanaka soavaly hono kanjo zanak'osy feno maloto no voaraiko. Io moa tsy ny sitrapontsika nge no atao ianao zao hoe nanofy série C, boky hitanao série C sy D, tsy nividy ianao tsara zany. Fa rehefa avy eo anao le nitianao ny tena tianao zanaka soavaly kanjo zanak'osy feno maloto, hitanao zany tsy mbola le tena ilainao. Valim-bavaka ameny Jesosy ianao, ale mitokana efitra ho mivavaka, fa tsy hitanao maizina aminao zany. Misy mifiranange nomeny firany ianao 125 000. Rehefa sifra ho dia inona ampianarina foana hira zay, dia jereo nge ny hira 125 120. Reny hira ireny mihitsy ny tena message ataon'i Jesosy antsika nefa tsy raharahinao.
ny hira fa 125 dia manao hoe indro Jesosy velona afaka ny olombelona rava reny fasana dia nivoaka ilay mahery. Jesosy zany milaza hoe mba minoa fa raha miresaka amiko anao afaka daholo zany olana zany, satria soavaly ny tadiavinao osy indray ny hitanao. Nangataka koa ianao nahita vola 75 000 francs fa hoe be loatra. 75 000 francs dia hira 75 io le hoe tonga ny Noely. Zany hoe Jesosy zany milaza hoe te hanome zavatra vaovao anao aho lalana vaovao fa ianao tsy mety, ny lohanao ihany dia diavinao ataon'i Jesosy, fa ndana mivavaka aminao dia hitanao amin'izay lalana mazava andehananao. Tiako izy nanyofan'izany zay sy pastera tahina ihany ozy nampianatra tao amin'ny trano fianarana iray, za zany sy pastera tahina. Samy nanao akanjo masina daholo ianareo. Avy eo dia hoy dada hoe ataontsika ty hira ity, dia hoy hoe tena mbola tsy haiko koa zany. Hitanao zany raha va manao akanjo masina mihitsy ny mpitandrina hitanao na hiraka, dia izy zay Jesosy zay. Izy zany efa miteny aminao ataontsika ty hira ity, io anie ny mesazinao hoe nefa izy ianao tsy haiko zany dia malahelo izy. Rehefa tonga ny amiko izy dia miteny hoe lazao ty olo ty fa miavinavina be. Izy zany te hitaridalana anao mihitsy fa ianao tsy mety meno azy, dia lasa izy sarotra be ny miantso anao rehefa avy eo hoe takio aminy mihitsy hoe inona le hira, dia iny tononkira iny no raha antsika mijery. Ty le nanonofo vehivavy anankiray nataony volo, dia latsaka le diadema teny aminy, amboarina foana mety tsangana le njera indray le diadema. Tsy vadinao zany, aza mieritreritra mihitsy ianao ino vady tokony ho ahy, misaraka foana ianao raha manambady an'io. Ndana ho any tanio foana izy fa aza maika. Azafady mirano kely azafady. Azafady lany fotoanatsika. Nanao foana izy fa novonoy ny vinanto vavy nio foana izy, ary tena tsy mifankahazo mihitsy ny vinanto sy ny rafozana. Zavatra voalazany soratra masina anie zany, ianareo rehetra anambady fonina aminareo raha rany Jesosy mihitsy no mipetraka amin'ny trano misy vinanto. Raha rany ny soratra masina, ny soratra masina dia milaza hoe rehefa anambady izy izy dia ho nofo ray ihany izy roa dia hisaraka amin'ny ray aman-dreniny. Fa tsy hoe ary hipetraka zao ianao tsy maintsy miady. Mieritreretan'izany daholo zay nareo viranto miara mipetraka amin'ny rafozana. Aza manambady raha tsy manam-bola mihitsy any fanatrano, aloha lasa andralany. Tsy topino ty lava be ty. Zaho izy afaka baka nangataka tolotsaina mitady borsa ho an'ny Canada. Izao le nofo hoe nandeha bus avy any amin'ny ST ny teny mafy le sebery misy mitady infirmier amin'ny kliniky MCI raha ilaina. Sangana vetrany sady ny teny hoe za receveur
midina ary ianao dia eo amin'ny premier étage misy an'ilay izy tandremo fa misy madama masika be ao zaho namaly hoe tsy mampanina zany fa zay aleny any andeha fotsiny any zay zay mihitsy ny lava be teo zay le nofy miangatany zany dia ny hoe na anao finance comptabilité izy dia mitady bourse na Canada na ny France dia io le nofy teny mafy le resy hoe misy mitady infirmière amin'ny clinique ve dia nitsangana avy hatrany any teny hoe za ao zany ny tadiaviny ao zany ny mety aminao na bourse à l'extérieur io zany dia resaka momba infirmière zany any foana no ataonao any ahitanao lalana dia aza manda azy ok zay fa nany fotoana atsika sangana amizay tsika rehetrarehetra Jesosy misaotra anao mideranao mankasitraka fa tanterahanao tokoa ny tenina hoe zanako sy ny asan'ny tanako adidiko tena miezaka mafy mihitsy ianao manatona dia manatona dia manatona anay Jesosy fa izay mihitsy ny tena ohatrany miavonavina indraindray mahitanao zay mazava be tsy mba mandoalika akory tsy mba mifona akory tsy mba mangataka akory fa dia mijery fotsiny dia honao rehefa aveo hoe tena tsy tia akory ianao kaiky mampalahelo anao ne zany Jesosy be deabe ireo olana be deabe ireo raha misy fotoana iresahana an'izany dia tsara no miresaka an'izany fa izay ne Jesosy manaonao foana vavaka eto zay mivavaka foana mangataka anao mba mamaly vavaka zay ianao mamaly izay indray miavonavona laha ny andro eto anie zay Jesosy laha ny andro eto zay ny angatahako aminao tombo dia zao hiteneno izy nakapoy izy mba ho tonga saina mba ho fantany fa Andriamanitra mamaly vavaka ianao fa zay ny tsy manaiky zay lazainao fona aminao mihitsy a Jesosy ireo ny olona be deabe tamin'ny voady nangataka valio zany Jesosy ary za mino fa mamaly foana ianao na ireto taratasy be deabe reto ary fa izay ny tsy mahita mihitsy tsy mahalala zay tianao lazaina ampianaro izy Jesosy mitenena foana hoe inona ny tianao ataoko aminao fa izay mitikodina zay ny tsy milaza mahitsy zay tianao lazaina Jesosy tantareo ary ny tenina hoe na mbola tsy mangataka akory azane ianao efa tonga fa izay mihitsy Jesosy ny manalavitra anao ampianaro foana zay ny atrano ampianaro zay amin'ny alina matory te eona aminao dia miona aminy tokoa ianao zay manaraka an'izany fa raha miteny hoe tsisy trano Jesosy nefa efa anao te eona aminy na ny lakozia fotsiny arandreny dia azaka zana dia any ianao fa izay ny tsy mahalala an'izany ampianaro Jesosy mba fantatry ny olona fa eto amin'ny TFPVM tianao Jesosy mitari-dalana ny olona rehetrarehetra ary ampianaro zay anaiky zay lazainao tongarany fotoana Jesosy zay enoko fa iresahanao amin'ny olona maro be tantareo ny tenina hoe eo amin'ny toerana rehetra ampatsiarovanareo ny anarako eo no anatonako anareo eo ny tahiko anareo misaotra ny amin'izany teny zany Jesosy eto ny toerana fa iresahanao aminay tsiranay avy na misy toerana ny an-trano na tsy misy toerana ny an-trano miteny aminay ianao pirofony zany ireo nahazo valim-bavaka avy any aminao ireo fa te hiresaka aminy ianao fa izay tsy mahita lalaka le nambarako tamin'izy rehetrarehetra zany Jesosy
mba eona aminao tokoa amin'ny fo madio ary angataka aminao amin'ny fo tsotra. Zao ny ilaiko Jesosy. Tahaka ny Bartimeo jamba, kikika foana Jesosy zanaky Davido, Jesosy zanaky Dabima mamindraha fo amiko. Zay feo zay fotsiny ane nanatonanao azy. Tsy mivy anao Jesosy, mangataka anao mba hanatona ny olona rehetra eny amin'ny dabily tsirairay aby hatrany amin'ny rihana faefatra. Sotra Jesosy. Mangataka anao koa mba iondrika kely, mitanila kely, fa teresaka aminao ane ireo mangetaeta be dehibe ireo mba hita fitiavana, mba hita fifaliana fa tena ato amin'ilay tokoa ianao Jesosy. Dia tanterao Jesosy ny teninao hoe inona ny tianao ary, inona ny tianao ataoko aminao. Dia ianao ny vavaka i Jesosy. Sotra Jesosy. Hatrany an-trano porofio aminy fa niainy teto ianao. Hatramin'ny nofy porofio aminy fa miaino azy ianao. Dia ampianaro lalana. Atoky, tena atoky ianao fa Jesosy miona miresaka amiko mandray ny fivavahako. Voarainao ary zany ireo ny vahoakanao ody na ny fianarana toroy lalana izy, na amin'ny asany sarotra toroy lalana izy, fahasalamana tsy mety toroy lalana izy. Mpanompo daholo ne zay Jesosy, ny mahafaly anao dia ny mahita anay manompo anao, ary zany ny antony iavelomanay mba hafaly anao. Ka dia mangataka zay mpanompo rehetra Jesosy, mangataka tahaka mangataka rehetra hoe Jesosy ianao ny anaranao ny angatahako izany Jesosy. Rainay izay ny an-danitra ho masinana ny anaranao, ka ny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany. Na inio ny anina sahazo anay ary mamelana elokay tahaka ny namelanay izay melo taminay. Reza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, anamfanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisonsodrano. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony zay nolazainy tamin'ny apôstôly Paoly hoe ampoanao ny fahasoavako. Tory teny rehetrarehetra izy Jesosy amin'ny fony rehetra. Nenjehana toroam-bato maty fa noho ny fahasoavanao natsanganao tamin'ny matindray izy. Ampy ka na ny fiainanay na ny fianaranay ninona maty manakorontana ny sainay mampiemitra anay ao anao Jesosy anangana an'izany. Fahasoavanao ampy ho an'ny rehetrarehetra hitaridalana azy amin'izany. Sotra tompo anao ny deranao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro enika voninahitra rehetra. Amen. Tanteraka tokony izany ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Esa mimahereza tompony.
Ina